Samy nanana ny fomba nakalazany ny Pentecoste ny fiangonana ka ho an'ny fiangonana Pentekotista mitambatra etsy Ampandrana dia ny tontolo andro ny alahady no fitaom-pivavahana nanamariana izany andro lehibe izany. Dia orantsika indray ary ny fanatetena. Nandritra ny tontolo andro kosa ny fitaom-pivavahana nankalazana ny Pentecoste ho an'ny fiangonana Pentekotista mitambatra etsy Ampandrana. Mametraka zava-dehibe ity fety masina ity tokoa ity fiangonana ity. Niavaka ny fankalazana ny Pentecoste ho an'ny fiangonana Pentekotista mitambatra noho izy finoana miorina amin'ny fanahy masina. Somary miavaka satria zay isan'andro efa feno fanahy masina foana fa nole hoe andro tsa fanahy masina mihitsy ny androandroany dia tena miavaka na ny hira atao aza le mpitarikira taria fanahy masina mitarikira momba fanahy masina ny olona koa mahatsapa-hery mihoatra noho ny andavanandro satria le fotoanan'le firitsa fanahy masina mihitsy. Andro lehibe eo amin'ny fiainan'ny mpino tokoa mantsy ny Pentecoste indrindra raha zoina ny lafy ny ara-tantara. Ny fiangonana Pentekotista dia avy amin'ny nalaina avy amin'ny hoe Pentecoste dia satria ny andro Pentecoste andro tsaha fanahy masina dia tamin'ny andro Pentecoste koa nefa nanomboka nitoriana ny filazantsara nanondrahan Jesosy ny mpianatra izay nitorian'ireo apôstôly sady io ihany no filazantsara izay ara-baiboly mihitsy raha jerena amin'ny baiboly satria ny apôstôly dia niteny fa raha misy ozy mitory filazantsara hafa koatra nitorianay na anjery avy any an-danitra azy dia voaoziny izany hoe na ny tenany aza na anjely aza mitory akoatran'le nitoriany dia voaozina ozy ka ny filazantsara torin'ny apôstôly zany nanomboka tamin'ny andro Pentecoste dia ny fibebahana amin'ny fahotana rehetra miala mihitsy fa tsy hoe mifona dia manao. Faharoa ny apôstôly dia manao batisa sitika anaty rano amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary fahatelo izy dia nandray fanahy masina miaraka mipirofo ny teny avy teny tsy fantatra ary hita ombenimbeny ao amin'ny asan'ny apôstôly zany zavatra telo zany ary eo ny maha-Pentekotista amin'ny Pentekotista zany sady miorina tamin'ny andro Pentecoste no manana ny fahatsapana Pentecoste mihitsy ary manaraka ny fampianarana ny fotoam-pianarana ny toriana tamin'ny andro Pentecoste. Tao anaty hafaliana sy aravona tanteraka no nentin'ireo mpino ao amin'ny fiangonana Pentekotista mitambatra nankalaza ny filatsahan'ny fanahy masina.